Nahiditra vonjomaika eny amin'ny fonja Navaradrano mandra-piandry ny fitsarana azy. Ny solom-bavam-bahoaka Saondrary Malala Marie Michel eny amin'ny fonja ny Meritsy atosika kosa ny Jeneraly Ravalomanana Richard. Fanomanana ny fikaonam-pirenena nanatanteraka team building ny ekipan'ny ministera mpanjakana eo anivon'ny fiadedinan'ny Repoblika amin'ny sanan'ny fanavaozana. Natsangana tamin'ny fomba ofisialy androany ny Alliance Vato na ny vondrona antoky ny tolona ho an'ny olom-pirenena izay vondrona andreo tanora maro avy amin'ny vondrona maro samihafa anambatra hery ho tombotsoan'ny firenena. Hiditra amin'ny service minimum ny Saint-Pifafi na ny syndicat ny mpiasan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana raha tsy misy fandraisana andraikitra ny fitakirana taony hoy ireo mpiasa androany. Ankafaliana no iarabanantsika rehetra indray amin'ity alina ity tonga soa tompoko vavy sy tompoko lahy eto amin'ny journal de la record azana panajany ianao eraka aminay hatramin'ny farany miarabanao tahiry. Miarabanao manohy arivony ampitiavana ihany koa no anoloran'ny araba ombapira rentso atsika rehetra mpanaraka ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao. Manodidina ny tontolon'ny politika ny atsika santaran'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Efa netsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo fa nahiditra ponja vonjomaika eny amin'ny fonja Navaradrano mandra-piandry ny fitsarana azy ny solom-bavam-bahoaka Saondrary Malala Marie Michel raha eny amin'ny fonja ny Meritsy atosika kosa no nampijirina ny Jeneraly Ravalomanana Richard samy fanapahan-kevitra ny voaka omaly izy ireo fanaparitahana sy fizarana vola hoentina hanakaramana olona hanao fanakorontanana izay no vesatra hiampangana ny solom-bavam-bahoaka Saondrary Malala Marie Michel sy ireo olona misa 12 niaraka taminy hoy ny fanazavany tony papano lalàna Rakotoniaina na Rindrana Valo na omaly. Nahitra ponja vonjomaika eny amin'ny fonja Navaradrano ity solom-bavam-bahoaka ity arak'izany ary arahamaso ara-pitsarana ireo olona 12 hafa faraisana tsokombakomba tamin'ny fandratrana olona ninina natao tamin'ny alalana fanomezana baiko ny mpitandro ny filaminana kosa no nanenjehana ny Jeneraly Ravalomanana Richard izy izay nahitra vonjomaika eny amin'ny fonja ny Meritsy atosika araka ny voalaza teo hoarantsika ny fanazavana makasika ireo etiny mendrika raha marola. Folo andro mahery no nitazonana ny solom-bavam-bahoaka Saondrary Malala Marie Michel taoriny fisavana natao tamin'ny trano fonenany devotery nitazonana teny amin'ny polisy ekonomika ary nafindra teny amin'ny brigade criminelle nanosy ny tenany nanomboka ny fasivy ny volana janoary taona 2024 teo. Omaly noentina teo anivon'ny fitsarana ny tenany niaraka tamina olona 12 no izy ireo ambara ho nanaparitaka sy nizara vola nentina anakaramana olona hanao fanakorontanana. Napetraka teo ambany fanarahamaso ny fitsarana ireo olona 12 ireo taoriny fanadidinana tao azy teo anivon'ny fampanoavana. I Ramatoa Saondrary Malala Marie Michel kosa natao fanadihadiana teo anatrehany mpitsaro amin'ny fitsarana tapony ary nampidirina amponja vonjomaika eny amin'ny fonja Navaradrano mandra-piandry ny fitsarana azy hoy nambarany Ramatoa tony papano lalàna. Androany no nentina teto anatrehan'ny fitsarana ny olona 12 izay niaraka tamin'ny Ramatoa Saondrary Malala Marie Michel. Ny fiampangana azy ireo dia fanaparitahana sy fizarana vola entina anakaramana olona hanao fanakorontanana izany dia voatondro sy fahaiziny andininy fa araka amin'ny 20 ao amin'ny fehezan-dalana famaizana ao amin'ny andalana fahatelo. Reto olona 12 reto rehefa natao fanadihadiana teto amin'ny fampanoavana dia napetraka teo ambany fanarahamaso ny fitsarana mandra-pahatonga ny fitoam-pitsarana azy ireo. Ny voapanga Marie Michel Saondrary Malala kosa dia natao fanadihadiana eo anatrehan'ny mpitsara ao amin'ny fitsarana atapony araka ny voalazan'ny andininy faharoa ambin'ny folo sy dimanjato ao amin'ny fehezan-dalàna mikasika ny paikadeloka amin'ny
mahampitsara premier grade azy ary efa nisy moa ny autorisation de poursuite izay navoakan'ny ministry ny fitsarana. Nentina teny amin'ny fitsarana ihany koa omaly ny filohan'ny antemerany olona teo aloha ny jeneraly Ravalomanana Richard. Firaisana tsokombakomba tamin'ny famonoana sy fandratrana olona nininana tao tamin'ny alalan'ny fanomezana baiko ireo mpitandro ny filaminana tamin'ny fotoana ny siny ny korotana andalo teto Madagasikara kosa no vesatra anenjehana azy. Nahiditra Vonjimaika eny amin'ny fonjan'ny Meritsatosika ny tenany, miandry ihany koa ny fitaom-pitsarana azy. Ka ny fiampangana azy dia ny firaisana tsokombakomba amin'ny famonoana olona sy fandratrana olona ninina natao. Izany dia tamin'ny alalan'ny fanomezany baiko sy toromarika ary fampirisihana ireo mpitandro filaminana mba ampiasa ny hery famoretana amin'ireo vahoaka mpanao fihetsiketsehana. Rehefa natao ihany koa ny fanadihadiana dia hita ny vesatra mianjady aminy ka dia nampidirina amponja Vonjimaika eny amin'ny fonjabean'ny Meritsatosika ny tenany mandrapatonga ny fitaom-pitsarana azy. Mbola hijanona amin'izay lafiny politika izay hatrany isika amin'ity vaovao manaraka ity. Mitaky fotoana ny fanavaozana ny firenena hoy ny nambarany minisym-panjakana eo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika misahana ny fanavaozana ny maître Anitra Razafimanantsoa raha nanentana ny olom-pirenena izy mba hanana faharetana ao anatin'ny fanatanterahana izany fanavaozana izany eto amin'ny firenena. Anisan'ny fototra moa ny fitoanan-doha-pirenena ka ho fanomanana n'izany indrindra dia nisy ny Tsimbolijina izay notanterahan'ny ekipan'ny ministera tamin'ny herinandro lasa teo iny niarahana tamin'ny avy amin'ny FFKM, ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ary ny avy amin'ireo tanora GNZ ihany koa. Aorian'izao dia efa hanomboka ireo fampiofanana maro isan'ambaratongany hoy ny fanazavana. Tsy vita ao anatin'ny indray-mpimaso ny fanavaozana ny tsy nety nandritra ny taona maro efa naharitra 30, 20, 10 taona. Rehefa te hahazo zavatra tsara dia manomana tsara fa tsy manao kitotoana alasafay, raha izay dia vokatra ratsy no azontsika. Ireo no afatra nentin'ny minisym-panjakana eo anivon'ny fiadidiana ny fanavaozana ny Repoblika, maître Anitra Razafimanantsoa, nanentanana ny olom-pirenena tsy ankanavaka mba hanana faharetana ao anatin'ny fanatanterahana ny fanavaozana ny firenena sy fikarakarana ny fitoanan-doha-pirenena. Tafiditra anatin'ny fanomanana an'izany indrindra dia nanatanteraka Tsimbolijina ny avy eo anivon'ny ministera-panjakana ny 12 sy 14 janoary teo Tsivato. Nandray anjara tao anatin'izany ireo mpiara-miasa rehetra, eny fa na dia ireo eo am-piandrasana ny fanendrena azy. Natokana indrindra izany fionana izany ampitoviana ny fomba fijery, ny lalakom-bana ary ny fampanajana ny soatoavin'ny ministera-panjakana dia ny fifanajana, fiarah-mientana ary finiavana. Manana adidy sy andraikitra ny mpiara-miasa izay anatanteraka ny fanavaozana ary indrindra mila mampitovy ny lalan-tsaina sy ny fomba fiasa ahafahana manatratra ny tanjona araka ny iraka izay nampanaovana ny ministera-panjakana miadidy ny fanavaozana. Namaly ny antso ihany koa tao anatin'izany Tsimbolijina izany ny avy amin'ny FFKM, ny fiarahamonim-pirenena ary ny tanora GNZ. Amin'ny fotoana manaraka kosa dia tsy maintsy mbola isy ny fanofanana sy fiofanana ho an'ireo hitarika ny fitoanan-doha ka tsy maintsy hitatra amin'ny mpisehatra hafa izany ankoatran'ireo dinikasa ho tanterahana isaky ny ilana ireo mpisehatra ireo. Tanjona nisy ny fiarah-mientana hanatrarana ny tanjon'ny fanavaozana izay tanterahana ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy ary indrindra ny fametrahana fomba fiasa mahomby hoentina manatanteraka ny fanavaozana sy ny fitoanan-doha-pirenena. Anisan'ny zavatra tena voaray an'ireo nanatanteraka an'ity Tsimbolijina ity ny tokony hananana fomba fijery mitovy ho an'ny tombotsoan'ny firenena sy ny tombotsoan'ny olom-pirenena. Tsy misy mahazo tombony amin'ny fizarazarana, tsy misy mahazo tombony ho an'ny fandraisana fanapahan-kevitra miparitaka, ho indrindra ny toy ny mpanatanteraka eo anivon'ny vovonana ivondrona ny fiarahamonim-pirenena Eliza Razafiniarivo. Ao anatin'ny fikarakarana ny fitoanan-doha-pirenena hatrany dia nanamarika ny minisym-panjakana fa efa anaraka andian'ny fiofanana ireo hitarika an'izany isa-tsokajiny. Izy ny fiofanana ho an'ireo mpampiofana avy aty amin'ny foibe ka hitatra any amin'ny faritra, ny distrika, ny komuna ary ny fokontany izany. Ny fitoanan-doha-pirenena kosa dia hiainga ny fotony ny fanatanterahana azy
any amin'ny fokontany, miakatra any amin'ny commune ary any amin'ny distrika sy ny faritra. Izany no natao dia mba tena amaly an'izay andrasan'ny vahoaka sy paka any amin'ny fanavaozana sy ny vokatra ho azo amin'izany hoy ny fanazavana. Mbola manodidina an'izay fiainam-pirenena izay hatrany hoentina amintsika manaraka. Natsangana tamin'ny fomba ofisialy androany Alliance Vato na nivondrona tokony tolona ho an'ny olo-pirenena ifondronan'ireo fikambanana tanora maro eto Madagasikara, ahitana tanora avy amin'ny génération Z, génération Y ary ny génération Z ihany koa antaf ary vondrona hafa samihafa ity alliance ity izay mikendry ny andray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoan'ny firenena. Anisan'ny tanjona ihany koa ny hanamafy ny feon'ny tanora eo amin'ny sehatra politika ary ny ampiroborobo ny fandraisana andraikitra ho tombotsoan'ny vahoaka. Fanadihadiana teo amin'ny sariny Mandry Rasamy Manana. Natsangana tamin'ny fomba ofisialy androany Alliance Vato na ny vondrona tokony tolona ho an'ny olo-pirenena, vokatry ny fanapa-kevitry ny vondrona tanora maro izay nitolona tsy manaiky lembenana sy fitakiana zo fototra ny 20 volana septambra lasa teo. Tanjon'ity vondrona ity ny anambatra hery sy ny feon'ireo tanora mba ho tombotsoan'ny firenena malagasy. Ahitana fikambanana sy vondrona tanora maro samihafa ny Alliance Vato, isan'izany génération Z, génération Y, génération X, antaf ary ireo rafitra hafa ny fanometana andritra ny tolona. Araka amin'ny fanazavana, ny firaisan-kina no heverin'izy ireo ho fototra ahafahana mandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana firenena sy mba ahazoana antoka fa tsy ho verimaina ireo ezaka sy fitakiana napetraka nandritra ny hetsika. Iaraha malala fa maro ireo vondrona tanora nandray anjara mavitrika tamin'ny hetsika nataon'izy telo mianadahy tao amin'ny tsy manaiky lembenana sy ny Gen Z Madagasikara ary ireo diaspora. Manoloana izany dia nanapa-kevitra izahay anambatra ny hery ho tombotsoa ambonin'ny firenena malagasy. Noho izany dia nanangana ny Alliance Vato na vondrona antoko ny tolona ho an'ny olo-pirenena. Izy io dia sehatra iray mampivondrona ireo tanora ny tolona rehetra tsy akanavaka. Anisan'ny tanjona lehibe napetraka ny Alliance Vato ihany koa ny joro mpanara-maso sy mpiaro ny tolona ary ihany koa ny hanohy hitondra amin'ny sehatra ara-dalàna sy ara-panjakana ireo fitakiana efa nasehon'ny vahoaka. Voalaza fa hanantona ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny izy ireo mba hametraka sy hanamafy amin'ny fomba ofisialy ireo fangatana sy tolo-kevitra ny seho nandritra ny tolona. Ny tanjon'ny Vato dia andray anjara feno amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny fomba madio, ara-dalàna ary mifototra amin'ny firaisan-kina. Manamafy izahay fa hijoro hiaro ny tolona sy ny revolutionna no takiana tena kianja ary mitaky ny fandraisana anjara tena izy eo amin'ny fiainam-pirenena tsy ho fakakevitra fotsiny fa ho mpandray anjara feno ao anatin'ny fanapa-kevitra sy ny dingan'ny fanapa-kevitra rehetra. Noho izany dia nantona ireo tompon'andraikitra rehetra isan-tsokajiny sy isan'ambaratongany izahay ametraka sy hanamafy amin'ny fomba ofisialy ireo fitakiana efa nambara rehetra tena kianja sady manamafy ny fanoloran-tenanay. Nisy araka izany ny fanaovana soniny sata fototra mamaritra ny fitsipika sy ny lalam-piasan'ny Alliance Vato izay mamarika amin'ny fomba ofisialy ny fijoroany ho rafitra iray mirahina ahitana fikambanana sy vondrana tanora maro vonona indraindraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena. Fandeha lafim-baovao avy eo anivo ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Tsy mbola nivaly hatramin'izao ny fitakiana nataon'ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ao anatin'ny Saint-Pifafi na ny syndicat ny mpiasan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Nanamafy ny fitakiana efa nataony izy ireo androany ny amin'ny tokony anasoniavan'ny ministra ny protocole d'accord sy ny anatanterana ireo voalaza ao anatin'izany ary ny anomezana manokana fitaleavana akaben'ny fiompiana hiditra amin'ny service minimum ny Saint-Pifafi raha tsy misy fandraisana andraikitra ho hatrany izy ireo androany. Fanadihadiana teo amin'ny sariny Patrick Randriamaholy. Mbola nanohy ny fitakiana izay efa natombony tamin'ny volana Desambra taona 2024 teo androany ireo mpiasa eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ao anatin'ny Saint-Pifafi
nambaran'izy ireo fa hatramin'izao dia tsy mbola noraisiny tompona andraikitra ihany tefan'ny fitakiny ny etaetan'izy ireo, tsy mbola nisy akory ny dingana kely fandiniana azy, indrindra fa ny fanatanterahana ny ireo fangatana voarakitra ao anatin'ny protocole d'accord izay tokony hosoniavana ihany koa. Tsy fahavalonareo ny sindika kaino izahay, hoetrany nambaran'ireo Sempifafi Androany. Izahay toko tsy fahavalonareo, izahay dia mikatsaka foana hatramin'ny voalohany ny ampandroso an'ity ministère ity. Zay mangataka fiainana amin'ny monsieur le ministre, mangataka ny mba nasoniavana n'ilay protocole d'accord izay mirakitra nireo zavatra rehetra hoentina manarina an'ity ministère ity. Efa nanao plan de redressement ny ministère izahay, izay misy axe stratégique maromaro. Ny mahagaga anay izahay syndicat dia tavela ohatrany hoe tsy henona teny ary miezaka foana izahay maka ny hinamo audience au niveau de monsieur le ministre afana mifampiresaka fa hatreto aloha dia ny conseiller technique nomenanay ifampiresaka aminay nandefa teny teo anivon'ny ministère fa ampiantso ny syndicat ifampiresaka aminay. Hatreto aloha dia ambananay amin'ny fomba ofisialy fa tsy misy zany. Lara-pahamena ao anatin'ny fangatany Sempifafi ihany koa ny tokony anomezana azy ireo fitalehavana ankapobeny fiompiana na direction générale de l'élevage. Tsy filamban'ny akory zany fa noho ny antony maro ny hitakinan'izany ho tombotsoany rehetra hoetrany ny fanazavana. Efa nisaraka ireo direction anankiroa ireo taloha ary nisy antony koa ny nanasarahana anazy satria matsiaro tena ho tsy misy lanja ny secteur ny élevage ny sehatry ny fiompiana ao anatin'ny ministère. Inona no hanofanana olona raha ohatra tsy apetraka amin'ny toerana tokony hisy azy ny olona anankiray, izy no mahalala ny réalité terrain ao, izy no mahalala ny maharary ny secteur misy azy. Leo refusation izahay, refondation no tena tadiavinay, hoetrany nambarany Sempifafi raha kivy manoloana ny fanendrena olo-panjakana maro eo anivon'ny ministera misy azy ireo olona ireo izay ambaran'izy ireo ho mpanao kolokolo be. Toerin'izy ireo ihany koa ny raha matahora atao azy ireo hoetrany ny fanazavana. Izahay toko tsy mitsabaka amin'ny safidinareo satria prérogative na puissance publique zany arekenay tokoa, fa izahay kosa ao anatin'ny andro ny fanovana ianareo ny mbola minome olona mpanao kolikoly zay efa fantatra igagana eto amin'ity ministère ity, mbola renomenareo indray efa abrogé tamin'ny teo aloha. Ny remise à la DRH tompoko dia anisany fiatomboana sanction au niveau sanction disciplinaire au niveau ny DRH. Tsy nisy faute professionnelle ireo mpiasa reo ka maninona no atao remise à la DRH dia mody sarotsaromana ao ambadiky ny hoe réorganisation interne. Hatrany fizarana voalohany amin'ny fampahalalam-baovao Riny Dokam-barotra dia miverina izay mitondra aminao ny Antsipriano amin'ny fizarana faro. Fizarana faro ato anatin'ny fampahalalam-baovao izantsika manodidina ny Jirama. Taorian'ny ny famindram-pitantanana tamin'ny farany herinandro lasa teo avy hatrany dia manomboka ny asa fanarenana ny orinasa Jirama ny tale jeneraly vaovao mpisolo-toerana ny jeneraly Rasolomanana Ajatiana no tsy diany voalohany ny Tobetsy Sonerana no izy stratéjika ho an'ny fitsinjarana herinaratra omena herinandro ho izy ireo tokantrano izay nampiditra jiro tsy ara-dalàna sy ireo mpiara-miasa ao amin'ny orinasa Jirama mety ho niraitsokombakomba tamin'izany ihany koa mba analana izany jiro tsy ara-dalàna izany hanomboka ny fanadiovana aorian'izay araka ny fanazavany. Asa avy hatrany taorian'ny famindram-pitantanana teo amin'ny tale jeneraly teo aloha sy ny tale jeneraly mpisolo-toerana vaovao eo anivon'ny orinasa Jirama ny farany herinandro teo dia nanomboka ny asa fanarenana ny orinasa avy hatrany ny jeneraly Rasolomanana Ajatiana. Omaly dia ny Toby Etsonerana izay mitana anjara toerana stratéjika amin'ny fitsinjarana herinaratra no notsidia ny voalohany. Baiko no nomena Andriamatoa tale jeneraly mpisolo-toerana nandritran'izany. Omena herinandro ireo tokantrano nampiditra jiro tsy ara-dalàna sy ireo mpiara-miasa ao anivon'ny orinasa mety ho niraitsokombakomba tamin'izany mba hanala azy.
aorian'izay dia isy opération de ratissage atao hanadiovana andreny ka izay tratra ahitana fampidirana jiro tsy ara-dalàna dia hiara ny lalàna mahakasika ny alatra sy ny osoka avy hatrany. Tao anatin'ny 3 taona farany mantsy raha ny angon-drakitra eo ampelantanany dia nahitana trangana alatra sy osoka avokoa teo amin'ny fampidirana jiro ny 10 isanjaton'ireo mpanjifa nanaovana fitsiriana raha ny fanazavana. Tombanana ho anjaton'ny lavitry ariary isa-taona ny fatiantoko ny orinasa Jirama vokatra izany. Io fatiantoko io izay antony iray lehibe mampitotongana ny kalitaon'ny herinaratra tsinjarain'ny Jirama. Tsy andeferana noho izany na iza voapirofo fa tafiditra amin'ny asa ratsy io. Ny antson'ny fiarahamiasa amin'ny rehetra moa ny tale Jeneraly mpisolo-toeran'ny Jirama. Misy tonako saintsika rehetra raha izay branchement illicite na pikage nataonareo tany ambadimbadika tany na namanareo notra zany dia andao esorina zalahy tonga eto dia tena mamafa latabatra manao tabla razy zany dia mijery dia miainga amintsika mifampatokotsika fanarenina ny Jirama ty anomboka ny ratissage hatrany amin'ny lavatrany olona tsirairay izay mety izay ahiahina sy mety efa misy fomba moa zany afana midetecte amin'izy dia andeha atao zay zavatra. Misy hiraka nomena anarina an'izy dia amerina an'io zany no anisany tena ataoko hoe vaindohan-drarahako eto dia zay dia atsoko ny famezatanantsika rehetra tonga dia miteny anareo hoe amina latabatra madio fa fatsika daholo zany rehetrarehetra dia eo tsika manomboka an'izy dia tsika tsirairay ireo zany za nahazo hiraka anarina ny Jirama dia maniraka anareo rehetrarehetra koa zany amin'ny tale Jeneraly ny Jirama anarina ny Jirama dia samitsika manao ny andraiky tandrifetsika tsirairay ihany. Nantsoiny ihany koa ireo mpiara-miasa ao anatin'ny orinasa Jirama mba tsy ho voatarika amin'ireo mety ho fanakorontanana eto amin'ny tany sy ny firenena fa hametraka ho lara-pahamehana ny fanatanterahana ny asa fitsinjarana herinaratra sy rano ho an'ny vahoaka malagasy izay antom-pisian'izy ireo voalohany. Izay ny manodidina ny falafim-baovao ahafantateraka kosa indray no tsika nozany ny fampahalalam-baovao. Tsara ny vokatra maro ireo asa vita tao amin'ny commune Fenoarivo teo amin'ny sehatra maro tamin'ny taona 2024 iny hoy nambara ny ben'ny tanàna ao an-toerana mbola tsy heno Michel Randrianera nojerena manokana ireo sehatra tena manan-danja amin'ny andavanandro ny ponina hoy ny fanazavana tafiditra ao anatin'izany ny fijerenan'ireo mpianatra sy tanora tamin'ny alalan'ny fampianarana informatika ka mpianatra misa 17 am'zato mianadahy no navoaka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny farany herinandro lasa teo. Maro ireo asa maika tena nojerena tsy maintsy nitotosaina tao amin'ny commune Fenoarivo tamin'ny taona 2024 iny hoy ny ben'ny tanàna ao an-toerana mbola tsy heno Michel Randrianera. Anisan'izany ny lafy ny fampianarana, ny fototr'afitrasa toy ny tetezana, ny fambolena sy ny maro hafa ihany koa. Tsara ny vokatra tamin'ny taona 2024 iny hoy ny ben'ny tanàna. Ho ataonay petadrindrina ao amin'ny trano fivoriana ao ambany ao ny asa goavana vita tamin'ny taona 2024 iny dia ho atolotra ho akatoavin'ny mpanolontsaina koa zany ny vinavinana saina 2024 dia ho ampahafantarina ny vahoaka ny Fenoarivo. Resaka fotodrafitrasa namboaritsika ny tetezana, namboaritsika ny fefilo, namboaritsika ny ampahan'ny lalana dia efa betsaka ny zavatra vita, misy ihany koa nefa natomboka dia eo ampanaovana an'izay tsika. Ny fanabeazana ny fototra ny fampandrosoana raha mbola eto amin'ny commune Fenoarivo tsy miala amin'izay tsika dia ny fanabeazana io natao lara-pahamehana. Ny ara-niasa kaiky tamin'ny sekoly tamin'ireny fanadinam-panjakana ireny nisy ny kory maimaimpona tamin'ny fanadinam-panjakana rehetra natao teto dia tsy ho latsak'izay ihany koa ny amin'ity taona manaraka ity. Misy ihany koa zany ny fanatsarana ny fotodrafitrasa tao amin'ny kianja. Ny fotodrafitrasa tao amin'ny kianja zany amin'izao dia ampitiavana be ny lazanantsika fa efa manaraka ny felitra anaovana fanadinam-panjakana, manaraka ny felitra anaovana fionana ara-panatanjahantena avolenta ilay izy dia mbola betsaka ihany koa ny mbola ho atao anatin'ny fotodrafitrasan'ny kianja io izay hitantsika miandalana eo ihany. Anisan'ny nojeren'ny commune manokana ihany koa ireo mpianatra sy tanora ao an-toerana ka tanora 17 mianadahy no nomena fampianarana mikasika ny informatika navoaka tamin'ny fomba ofisialy sy ny tolorana ny mari-pahaizana ny farany herinandro lasa teo. Ray volana no nanaraka fiofanana ireo mpianatra sy tanora ireo ho iatran'ny ben'ny tanàna. Ny commune Fenoarivo moa zany dia efa hoe miara-miasa foana amin'ny fokotany izay isaorana ny ekipany amin'ny fokotany fa manome fahafa-po tsara mihitsy amin'izay fiara-miasa izay. Ny fampahafantarana no ataonay
dia rehefa tapa-kevitra ilay ankizy dia manatona aty ny diplôma tsy mbola niferanay diplôma fa manodididina ny eo amin'ny BPC aloha zany ny ankabeazany ankizy tena misitraka nyity fampifanana ity rehefa hoe manana zay finiavana fantany ihany ny fepetra rehefa andeha le fampafantarana dia fantany le fepetra inona zany le tsy maintsy atao dia izy ihany nametraka an'le critère eo fa ny tanjonay fotsiny zany dia hoe mahay ireo ankizy ireo efa nitsapainay ireo ankizy ireo za manokana na be ny tanàna re dia nitsapan'ireo ankizy ireo hoe ahoana Excel PowerPoint fa tsy mamenatra ilay ankizy navoaka tamin'ity andehany andihany voalohany moa ireto navoaka ny farany herinandro teo ireto fa mbola isy ihany koa ny andihany faharoa ohatrany ny fanazavana fandeha ty alafim-baovao afatanteraka isika ao etsy amin'ny commune Ambohimankakely amorona koa na bodoin'ny orinasa iray hanaovan'ny fanorenana tsy nisy fifanarana mazava tamin'ireo mponina tompon-tany ara-dalàna ny tany mirefy 20 hektara hatramin'ny taona 2024 no voarirarira hatrany ireo tompon-tany ireo nivoaka tamin'ny fanginana izy ireo nisabotsy lasa teo ka nanao etsika fanairana ireo tompona andraikitra isanambaratongany efa nisy ny taratasy nataon'izy ireo tany amin'ny fokotany ny tsy azo kitikitihana ny tany mandrapisian'ny fifanarana mazava sy ara-dalàna eo amin'izy ireo sy io orinasa io kanefa mitohy hatrany ny fanorenana mangataka ny anajanonan'io orinasa io ny asa izy ireo mandrapisiany izany nilaza moa ireto tompony tany ireto fa hiaro ny tanin'izy ireo izay misy taratasy ara-dalàna hatramin'ny farany io tany io zay everinay fa tena mibodona fotsiny zao maromaro ny tompony tany ato manana ny titre kadastra ara-dalàna nefa dia mahagaganay hoe lasa amin'ny filatex izahay tsy nivarotra tany tamin'ny filatex faharoa manaraka zany rehefa nanontaniana ny tany any domaine dia hoe mbola tsy ara-dalàna ny fahazahoan'ny filatex ny tany io satria mbola betsaka ny litige amin'io zavatra io zany ary ny fahatelo farany dia nanao ambiletra fotsiny filatex nanao an'izao fotodrafitrasy zao manoloana an'izay zavatra zay efa nisy taratasy napetrakay tany amin'ny fokotany zay tompony tany rehetra tato hoe tsy mahazo kitihan'io tany io raha tsy ara-dalàna aloha ny fifampirarahana amin'ny filatex satria filatex io dia natsony daholo zay manana tany titre ara-dalàna taratasy dia hoe to aty aminay aty amin'ny filatex dia nanao tsomby aloha ny olona rehetra zay nanana ny titre tamin'ny tany io dia nakany amin'ny filatex dia rehefa tonga tany amin'ny filatex dia ho régularisena izany situation zany mandraky ty ny androany nefa nanomboka tamin'ny 2023 jusqu'à hatramin'izao dia tsy nisy mihitsy le fifanarahana tamin'ny filatex hatreto ho anay izay nanana ny tany ara-dalàna kadastre ara-dalàna tato dia ny zavatra mahagaganay omaly zay dia natsona tany amin'ny filatex rehefa tonga tany amin'ny filatex zay dia lazaina fa hoe tsisy olona indray afaka ny andray anay satria ny antony dia hoe olona tsy miasa ao amin'ny filatex le olona milaza fa miantso anay zany ka ny tianay ambara fotsiny dia zao tokony ajanona aloha io fanaovan'zareo fotodrafitrasy io ny antony dia ity tsy mbola ara-dalàna ary tsy mbola régularisé ny situation amin'ny filatex ny fananany mazava n'io tany io zay aloha ny fantatray ary nisy filazana tamin'ny fotoan'andro nampivory anay mikasika n'io titre saina io satria zay le titre vaovao nitondrany an'ity fa izahay kosa nefa ny kadastre anay zay efa ela dia mbola aty aminay mazava tsara zany ty kadastra sy titre isan-karazany zany tsy zary akory ny tompo manana tany eto manana hoe fandovy eto fa maromaro ny fokon'olona ety no manana fandovana amin'ity tany ity zay mbola manana kadastra ara-dalàna raha nandeha tany amin'ny commune zahay ny any amin'ny commune milaza tsy mahalala ny autorisation tsy fantatra hoe iza marina ny nanome autorisation ka eo anatrehan'izay tarainy zavatra dia mba manahitra ny tompona andraikitra zay mba hijery akaika n'ity zavatra ity ny ao amin'ny commune Ambohimankakely satria commune Ambohimankakely ity mba tokony hijery ny any amin'ny domaine hoe ahoana marina ity zavatra ity tokony mijery ny any amin'ny aménagement du territoire manao atsoavany ireo tompona andraikitra fa maharary loatra le vahoaka moa fa matololo dia sitrisitrika ny sasany fa zay ireo zany ny santsangana hoe tsy manaiky lembenana kosa zay fa taninay tika na raidia amin'ity ara tsy maintsy arovinay hatramin'ny farany izay tsy vahiny
dia za ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no antsika manakatona ny fizarana faharoa ao reny dokam-barotra ny fizarana fahatelo. Fizarana fahatelo amin'ny fampahalalam-baovao voatoizantsika avy hatrany mahakasika indrindra ny tetikasa exode urbaine. Nahazo poste avancé zandary ny tanàna vaovao Ambohipivoarana any amin'ny PK fitambenipolo amin'ny lalam-pirenena fahefatra. Fotodrafitrasa vokatry ny firoboroboan'ny tetikasa exode urbaine izay volavolan'ny afary malagasy ho fanorenana tanàna mba hisy fiarenimponina. Tsy ireo mpifindra monina ihany no misitraka ity tetikasa ity fa ireo mponina manodidina ihany koa. Mbola hetaheta sy fangatana amin'ny fitondrana ankehitriny azona hôpitaly CSB2 jiro sy rano izay ampiveloman'ny mponina ny toerana. Herim-po-bahoaka no nanangana ity tanàna vaovao ampivoarana ity fanadadiana tateriny Alpha Léon. Folo taona ny nisiny tetikasa exode urbaine izay no volavolain'ny afary malagasy ho fanorehana tanàna vaovao noforonina mba hisy fiharenimponina any Soedanana, Ambohipionana. Eo amin'ny PK 67 amin'ny lalam-pirenena fahaefatra, 20 kilometatra miala an'Ankazobe sy 20 kilometatra miala any Mahitsy eo afovoany no misy ny tanàna Ambohipivoarana. No mafisy ny mpanorona ny tetikasa raha fanomezantsoa Jean Irina fa tsy ho an'ny mpifindra monina ihany ity tanàna ity izay naorina ialana amin'ny fivangongona eto andrenivohitra fa ho an'ny mponina manodidina. Dingana avita ho fisoroana ny tsy fandriam-pahalemana ny fitsangahan'ny poste avancé ny zandary izay notokahana ny sabotsy lasa ateo. Mbola betsaka ireo filany mponina ao Ambohipivoarana toy ny CSB2, ny hôpitaly, ny jiro sy rano izay antom-piveloman'ireo mponina mpisitraka ny tetikasa exode urbaine. Raha tena tadiavinay lehibe dia izay hoe mba misy rano zany aloha voalohany indrindra satria rano no tena zavatra manahirana mahatonga ilay fampandrosoana tsy ampy. Dia faharoa zany ny jiro be da be ny zanam-pielezana zany mba nanana efa navita fianarana sy ny sisa dia hanao fotodrafitrasa nefa tsy afaka hanao na inona mihitsy satria ilay zavatra tena ilaina tsy misy. Dia izay zany mba zavatra tena hoe irina sy katsahana. Ny fandriam-pahalemana teo aloha dia tena nanahirana satria eto no misy ny olona tena faran'izay mafy-loha. Ary fantatry ny olona rehetra tsara zany satria manahirana be ilay miseho tompo tanàna manjakazaka amin'ilay vahiny. Ary dia tsy tia vahiny ny tena tompo tanàna fa ny ankamaroany moa le mpifindra monina daholo ihany. Nefa le mpifindra monina, le olona tena nanana izy azy sy nanao fampandrosoana efa lasa daholo maty ny ankamaroany. Tombontsoa azo tamin'ity toerana ity zany hatramin'ny mahatonga ny président zany izy teto betsaka ny zavatra vita amin'ny fiarahamonina, fampandrosoana fiarahamonina, fanampiana tao anatin'ny niveau commune. Zay zany ny zavatra napetrany fanaovana sy lycée tany amin'ny commune. Tety amin'ny Fokotany moa dia nanorina nisy fiangonana teto amin'ity vohatra Ambohipivoarana antika hatra. Herim-po-bahoaka no nangahana ity tanàna vaovao ity hoy raha fanomezantsoa Jean Irina mana andraikitra ny fanjakana hanoana ny tetikasa fifindra monina hiteraka fihareny mponina tahaka izao. Ny tsena, asa tanana miteraka famoronana asa no ivelomany mponina ao amin'ity tanàna vaovao Ambohipivoarana ity. Fa lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray no antsika noho ny fampahalalam-baovao. Mahakasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro dia mampitandrina ny amin'ny mety hisy na rivo-doza ny isam-pandrarà misahana ny toetry ny andro manoloana ny andro ratsy miforona tsy amin'ny faritra atsimo ny lakan-drano ny Mozambika aty. Araka ny fanazavana voaray tamin'ny alahady lasa teo dia mety hisy fivoarana ity andro ratsy ity androany. Tokony tamin'ny 7 ora maraina kosa 700 kilometatra andrefany 70
telopolo ampany no nisy ny foibeny voasokajy ho dépression tropicale izy amin'izao fotoan'izao niaraka amin'ny rivotra mahatratra 5.70 kilometatra isan'ora manakaiky ny foibeny. Mikisaka makany Atsinanana somary atsimo Atsinanana izy araka ny fantatra miaraka amin'ny hafainganam-pandeha 12 kilometatra isan'ora araka ny vinavina dia hitombo hery ity andro ratsy ity ka ho lasa rivodoza any Oalina antenaina anoinidiany aingana Atsinanana izy ao anatiny 30 ora manaraka ary paka amin'ny morontsiraka ny faritra atsimo andrefana raha ampitso maraina eo anelanelany Anakao sy Androka Ampany. Entana araka izany ireo mponina ao amin'ny distrika manaraka ireto mba hampiatra avy hatrany ny fepetra mifanaraka amin'ny filazana loza manambana miloko mavo Toliara voalohany sy faharoa Betioky Atsimo Ampany Belo ary Tsiombe ahidina ny abetsahany rotsakorana amin'ireo faritra ireo araka ny tatitra voaray hatrany. Manodidina ny kolontsaina kosa indray no tsika anohizan'ny fampahalalam-baovao. Feo taona fahatelo nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny sabotsy 17 ny volana janoary lasa teo ary farana amin'ny 15 ny volana martsa ho avy izao izany hoe mandritra ny 2 volana ny hetsika ara-javakanto etsy amin'ny akanto akady-bahoaka hetsika izay teraka tamin'ireny etsy-bahoaka tamin'ny taona 2024 teo ireny hanomezana feo andreo rehetra manako lazaina ara-politika ara-poetika ara-tantara sy ny sisa mamondrina mpiaradia mpanakanto tanora fiarahamonim-pirenena mahery ny 7 etsika milaza ny zava-misy araka ny fahitany ny tsirairay azy misy feo tsy heno any misy feo mitabataba misy feo teore misy koa ireo feo voatapimbava sy ny sisa abaka afahan'ny rehetra mamoaka an'ireny feo ireny ity etsika ity hoy ny mpikarakara. Raha tena marina tsy nomanina izy ity fa noho ny zava-nisy teto amin'ny firenena nomboka tamin'ny volana septambra oktobra teo dia izay nanesika nanao azy ity misy zavatra tokony atao misy zavatra tokony ambara ka ireo mpanakanto sy pirenena ireo dia manambara ny mety alahelo mety fanantenana izay feo rehetra any aminy kasika ny Madagasikara na lasa na ankehitriny na ny feon'ny ampitso ihany koa ireo mpanakanto ireo malagasy avokoa dia misehatra amin'ny hosodoko na amin'ny asa soratra na amin'ny lafin'ny famorona kira na amin'ny lafin'ny famorona rehetra eo ihany koa ireo olo-pirenena izay mirotsaka na amin'ny lafin'ny fiarahamonim-pirenena na amin'ny lafin'ny ara-politika ny feo dia tetikasa iray mety politika miresaka lafin'ny poetika feo miresaka ny tantara fa i feo kosa dia tetikasa anankiray tsy miandany ary tsy momba na ho aniza na ho anisy feo fa milaza ny zava-misy araka ny fahitany tsirairay avy habaka iray feo ahafahan'ny olo-pirenena sy ny mpanakanto maneho ny heviny ao anatin'ny fahalalahana tsy misy fikitikitihana tantara izy io tsy misy fiandaniana amin'ny lafiniza na amin'ny lafiniza na amin'ny hevitra na amin'ny foronakevitra tsy misy an'izay fa fanambarana fotsiny filazana izay mety marary izay mety hafaliana izay mety fahatezerana ihany koa izay ny ao anatin'ny feo satria ny feo amin'ny teny malagasy mety hoe misy fifamaliana ao anatin'ny feo ary izay indrindra no hitantsika ato hoe misy feo maromaro fanena sy mifampitady ao anatin'ity fampiratiana tontaona fahatelo ny feo ity. Ny feo misy ireo feo izay tsy heno, misy ireo izay mitabataba, misy ireo izay teore dia misy ireo izay voatapimbava. Izany hoe feo ahafahana maneho ireo lafiny maro be teto amin'ny firenena tao anatin'izay vanim-potoana izay. Misy fitakiana, misy feo misandratra ao anatin'izay fitakiana izay. Mety hoe misy feo izay mangingina ihany koa fa mety mitaky, misy feo maneho hevitra tsy dia re dia ireo feo ireo ihany koa no nomena sehatra. Isan'izany ireo mpanakanto izay miezaka manome sehatra ho an'ireo feo izay tsy heno ilera manakavana ohatra izay miteny hoe misy ireo tanora izay nilaza ny heviny tao anatin'ny fotoana iray teto amin'ny firenena tamin'ny volana septambra izay taiza ny feo ireo tanora teo alohan'izay aiza izy tao anatin'izay volan'izay dia mety ho aiza indray izy dia izay feo rehetrarehetra izay tsy feo an'ireo mety hoe mpanao fihetsiketsehana ihany fa feo an'ny rehetra satria mino aho fa ireo izay misy olona izay mbola tsy reny feoany dia misy koa olona izay mbola tsy nampandreny feoany mihitsy
mety hoe misalasala, mety hoe matahotra, mety hoe mbola miandry ny fotoana izy anevony heviny. Maro dia maro ny teny avoaka ao ny politika, ao ny poetika, ao ny vetsivetsimo, ao ny fandinihana ny fiarahamonina, ao ny hafaliana, ao ny alahelo, ao ny fanantenana, ao ny fahadisom-panantenana, ao ny fahatezerana ihany koa amin'ny firenena ve, amin'ny olo-pirenena, mametraka fanontaniana be dia be feo sady manome fahalalahana be dia be. Fa feo ihany koa dia entina mametra-panontaniana, entina manadiady, mety entina manozongozana foto-kevitra angamba, malalaka dia malalaka ny eto amin'ny feo. Ny vaovao any amin'ny faritra. Mbola tsy misy tranga voamarina amin'ny valanaretina Mpox eto amin'ny faritra Matsihatra ambony. Na izany aza dia ahitana tranga iahina miisa 13. Raha ny tatitra nandritra ny fivoriana izay nataon'ireo tompon'andraikitra samihafa eto amin'ny faritra Omaly. Niresahana mikasika ity ady atao amin'ny valanaretina ity. Fantatra tamin'izany fa ho amafisina ny fampahafantarana sy ny fiarovana. Ary samy mandray fepetra avokoa ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny hisoroana ny fianaka ity valanaretina ity. Hatreto mbola tsisy ka konfirmetsika fa suspect efa misy eo 13 eo, efa nisy valiny analyse fa mbola négatif, dia mbola misy analyse en cours koa. Dia ny tapahana teto zany dia hoe amafisina ny communication. Ny communication izay ampahafantarana n'olona ny valanaretina sy ny hoe ny fifindrany ny fiarovana tokony atao. Ka eo amin'izay fiarovana izay dia ny tompon'andraikitra rehetrarehetra eto amin'ny faritra Matsihatra ambony no samy mandray izay fepetra izay. Ny teny izao tato amin'ny région ikavy hoe zahay ozy dia tena hoentsitra hoe tsy mahazo mafao amin'ny raha tsy manao kasibosy. Ohatr'izay ao amin'ny boraina rehetrarehetra zany ny aty amin'ny fitsarana dia samy mametraka an'izay indrindrandrindra amin'ny toerana fifaneraserany olona betsaka raha tsy teny hoe banky, izay toerana izay mety avy olona zany dia mandray izay fepetra izay. Ny amin'ny transport zany tena hoe mbola andraisana izay fepetra izay hoe exigena ny fanaovana ady vavaorona ho an'ny mpandeha transport commun rehetra sy ny fampiasana ny gel hydroalcoolique. Raha ohatra moa ka tsisy zany zareo dia mamisy an'iny dispositif de lavage de main dia lemahiny dia mba manasa tanana amin'ny rano sy savony ho an'ny mpandeha tonga sy ny andeha. Dia ny désinfection na famendrahana fanafody any amin'ireo toeram-piantsonana isan-karazany. Dia ny any an-dakilasy moa efa niteny teo i service koa fa efa fiazany fanentanana sy fanaraha-maso isaky ny sekoly izay. Eny université HU anankiroa efa Fianaratsoa dia efa misy centre de tri dia mandray an-tanana ireo olona izay ahina ho voan'ny aretina io manao fitiliana mandray ny anaran'ireo olona mifanerasera tamin'ireo olona ahina ho marary mandrapa-confirme hoe négatif amin'izy na positif. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vaovao no antsika mampita amin'ny vaovao avy any ivelany. Ny ravaka loko maro ny lanitra Alemaina ny maraina teo. Tranga voajanahary iray atao hoe aurore boréale izay fifangaroana rivotra samihafa sy hazavana géomagnétique no manome seho miavaka hiteny amin'ny lanitra. Toerana maro tao Alemaina no nahitana io seho voajanahary miavaka io. Tsy miteraka fikorontanana amin'ny toetry ny andro izy amin'ny ankapobeny. Tranga tsy fahita matetika ary tsy miseho raha tsy amin'ny alina diva araina izy io ary niparitaka eraka ny tambazotra-tserasera maro ny sary ka nahatalanjona ny rehetra. Naharitra ora vitsy teo ity seho voajanahary ity. Tafiditra tanteraka anatin'ny vanim-potoana ririny ny Alemaina ankehitriny. Nidina hatrany amin'ny ambanin'ny 12 degré Celsius ny maripana tao anatin'ny herinandro vitsy izao. Vokany mivaingana ireo lakan-drano sy renirano maro any an-toerany ary Omaly mivaingana gilasy maro no manodidina reniranon'ny Elbe no hitan'ny mponina ary lasa fialamboliny lehibe sy ny ankizy ny famakiana azy ireny. Ankoatr'izany, miasa andro aman'alina ireo mpamonjy voina manala azy ireny mba tsy hitera-doza ho an'ireo mponina manodidina. Hatreo ny fiarahana tamin'ity alina ity saorany no niatraka tamin'ny journal de la Record hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafy izay ao amin'ny rahampitso indray.
toy ny mazatra oreny izao fampalalam-baovao izao no anaranao ny tantara mitoy fanomezany fotoana ho amin'ny manaraka indray. Velo matomboko.